Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ety ampiandohana dia miangavy antsika rehetra mba hanao partage betsaka ity video fanentanana antsika hifehy sunna na antsitrapo 3 andro isam-bolana. Mitantara Abu Huraira radhiyallahu anhu fanananatra azy ilay sakaizany dia i mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe mifeheza hozy izy ianao 3 andro isam-bolana raha tia azo fahombiazana. Mitantara ihany koa sahaba anankiray amin'ny hadisy marim-pototra zay miteny manao hoe raha tianao hozy izy ny ahazo valisoa ny fifehezana iray taona na valisoa ny fifehezana mandavan-taona dia mifehezanao tsy tapaka 3 andro isam-bolana izay fantatra amin'ny anarana hoe ayyamul bid, ireo andro fotsy. Ary antsika raha teo ihany koa dia ao anatin'ny volana masina Rajab, ka izay olona manao asa soa ihany dia ho ampitomboiny Allah 2, 3, 4, 5 avoeny ny valisoa izay azony amin'izay fotoana izay. Ka ny fifehezana 3 andro isam-bolana dia manomboka ny 17 sy 14 ary 15 ny volana islamika. Raha jerevana zany amin'ity volana masina Rajab izay misy antsika ankehitriny dia manomboka ny alatsinainy zao 13 janvier no 13 Rajab, ny talata 14 janvier no 14 Rajab, ary ny alarbi 15 janvier no 15 Rajab. Ka raha tianao ahazo valisoany izany fifehezana mandavan-taona na iray taona izany dia mifehezanao manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia ho avy zao. Raha tianao ihany koa ahazo valisoa 2 avoeny 3 avoeny dia mifehezanao ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia. Ary raha tianao ihany koa ahazo valisoa ilay tenitsika indray andro hoe rehefa mifehy indray andro anao no ny Allah antsitrapo dia ho alaviriny Allah 70 taona amin'izany afobe zany ny tavanao na ny tarehinao. Eto ihany koa zao manentana antsika rehefa anao mifehy amin'ny 3 andro alatsinainy ho avy zao, raha mpitso zany, talata afaka pitso, ny alarbi manaraka an'izany dia azadino ny mamoaka sadaka na manao asa soa anankiray zay azahoanao valisoa eo anatrehany Allah izay tsy hanenenanao amin'ny andro farany. Antsika raha teo ihany koa tokony hamoaka boky alefa any amin'ny madresa Antoliara. Ka ho antsika ao anatin'ny 3 andro zay raha vitanao mamoaka sadaka amin'io dia ahazo valisoan'ny sadaka anao no sady ihany koa ampitomboiny Allah subhanahu wa ta'ala 2, 3, 4, 5 avoeny ny valisoan'ny sadaka zay ataonao mihoatra ny izay nataonao isan'andro ireny. Ka ho anao izay te ahazo valisoa dia mifehezany alatsinainy ka hatramin'ny alarbi. Raha misy tambana eo aminao ka tsy afaka manatanteraka an'izany fifehezana zany dia apartao betsaka any amin'ny olona, any amin'ny groupe rehetrarehetra any ity video ity, satria raha tamin'ny alalan'ny partage nataonao no nahitan'ny olona ka nifehy dia ho azonao avokoa valisoan'ireo olona nifehy amin'io andro na io 3 andro andro fotsy ireo. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Aboneo, partageo ary apartao fa mbola betsaka ny zavatra horesantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.